En avril dernier, la Ligue de karaté-do Analamang a accueilli son nouveau président, Maître Pirou Rakoutumalal. Actuellement, il dirige son premier championnat qui se déroule au gymnase de Mahamasina avec son équipe. Ny Ligue karaté-do Analamanga zany no anatanteraka ny championnat ao amin'ny gymnase Mahamasina. Izy io zany dia tanterana tao aorianany nahavitany section anankivalo izay mandrafitra ny ligue ny championnat-n'izy ireo. Ny tenako moa zany dia voafily tamin'ny avril tamin'ity taona ity, ary ity zany no championnat voalohany karakaraiko miaraka amin'ny équipako. Ce championnat fait suite aux compétitions des 8 sections constituant la Ligue du karaté-do Analamang. Les vainqueurs de ces sections participent maintenant au championnat régional. Le champion de la région Analamang sera ensuite sélectionné pour représenter la région au championnat national prévu à Tuliar entre fin octobre et début novembre. Ireo champion tany amin'ny section no miakatra manao ny championnat régional. Zay champion eto amin'ny région Analamanga indray rehefa avy eo no entina mireprésenter ny faritra Analamanga any amin'ny championnat national izay atao any Tuliar amin'ny faraparan'ny volana octobre sy voalohan'ny volana novembre iny. Io moa zany dia anisan'ny activité statutaire izay tokony ho tanterahan'ny ligue tsirairay avy. Parmi les partenaires de la Ligue de karaté-do Analamang, on retrouve FedEx. C'est la première fois que l'entreprise collabore avec le karaté-do, spécialisé dans le transport international de marchandises. FedEx assure l'importation et l'exportation avec son siège situé à Akorondrano. FedEx sy ny resaka karaté-do dia faly izay manohana anareo amin'ny CHT. Ny FedEx moa dia misehatra ao anatin'ny fitateran'entana à l'international manerana an'izao tontolo izao zany hoe manao exportation sy importation. Dia misy anay eny Akorondrano eny amin'ny laboratoire raha misy an'izay zany dia faly izay misokatra ny tananay mandray anareo amin'ny resaka exportation.